misy an'izay fikambanana izay manko izay hoe teny gasy roa teboka ohatra. Dia ny tanjony ao anatin'ilay izy hoe fampiroboroboana teny malagasy amin'ny sehatra rehetra, indrindra ny ivelan'ny literatiora. Satria ny literatiora manko raha ohatra ianao manatrika seho hetsika tao amin'ny faribolana sandratra, tena hozy ianao hoe velona ity teny malagasy. Tena teny malagasy. Tena teny malagasy ranoray. Fa vao mivoaka avy ao amin'izay ianao dia mifangaro daholo ny teny safotra ny ampiasain'ny ankamaroan'ny olona. Dia izay ilay iasana voizina zany hoe ity teny malagasy ity antsika rehetrarehetra azo ampiasaina amin'ny sehatra rehetrarehetra. Dia indrindra koa ny ho an'ny tanora sy ny avaram-pianarana. Ny tanora manko voasarika an'ilay hoe teny anglisy teny frantsay no lamaody. Lamaody sady reharehana kely izany. Anisan'ny ezaka ho ataonay zany izay hoe hampamirapiratra n'ity teny malagasy ity hoe ho an'ny tanora hoe mba ho hitany hoe voalaza amin'ny teny malagasy kely zavatra tiako ho lazaina ary mahafinaritra kay ity teny malagasy ity. Fa mila ezaka zany hoe entina amin'izao fotoana izao le entina amin'izao vanim-potoana izao le teny malagasy. Samby le tontolo iainantsika amin'izao. Dia misy ezaka avy amin'ny fanjakana zany izay. Eo ny ezaka ataon'ny tsirairay, eo ny ezaka ataon'ny fikambanana. Fa misy ezaka avy amin'ny fanjakana hoe apetraka mihitsy le rafitra mampiroborobo ny teny malagasy. Ohatra fotsiny ao anaty ao anaty lalam-panorenana. Ny ao anaty lalam-panorenana hoe ny teny ofisialy dia ny teny malagasy sy ny teny frantsay. Fa maninona moa? Fa maninona raha hoe teny malagasy no teny ofisialy dia izay fotsiny. Fa izay ampiasantsika ny teny frantsay sy ny teny anglisy sy nampiasa teny alemanina koa ary tsika. Fa hoe tsika malagasy dia ny teny ofisialy dia teny malagasy. Izay fotsiny. Dia tsy asiana fanampiny dia tsika eo amin'izay tsika manomboka mampiroborobo an'ilay teny malagasy. Mbola atsisika be zany. Mbola atsisika be zany. Za matsapa. Teny tsy hoe matsapa fa izay ny eritreritra mandeha zany hoe ny teny malagasy mivelatra amin'ny sehatra rehetrarehetra. Le resantsika teo hoe literatiora ihany misy teny malagasy dia mieritreretika raha iresaka momba resantsika teo hoe fanatanjahantena raha ohatra dia efa tsisy teny malagasy fampiasa firy ihany, resaka siansa dia resaka teny malagasy firy ihany. Tena zava-misy aloha zany hoe tena tsy ampivoambolana aloha ny teny malagasy ilazana ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Dia iny miankina amin'ilay hoe afaka mamorona voambolana ve isika. Dia nefa ilay izy koa tsy izay fotsiny. Fa le isika mihitsy no tsy zatra mampiasa le teny malagasy. Ohatra hoe miresaka zao dia hoe je comprends pas pourquoi je comprends pas pourquoi il a fait ça les feo les lantom-peo malagasy zany ao ampiasaina. Dia nefa raha dinihan'ny mandivy tsy voalaza amin'ny teny malagasy zany le zavatra tenena teo fa tsy azoko ange hoe fa maninona izy nanao an'izany. Dia isika mihitsy zany no mbola tsy zatra mampiasa an'ilay teny malagasy no le fianarana sy le dia eo koa le hoe le any ampiasana amin'ny teny frantsay foana. Fa mahafinaritra efa miezaka izy aloha sarotra amin'ny manjaka fa tena malagasy amin'izao fotoana izao na ny fanjakana na malagasy tsotra ary efa manomboka tonga saina amin'izay hoe ilaintsika teny malagasy ary matsiro misy tsiro milay teny malagasy rehefa tena ampiasaina.